izay ahafahan'ny vahoaka n'Antananarivo sy ireo malagasy mandalo eto Antananarivo manolotra izay anjara birikiny ho an'ny Toamasina. Manomboka androany 12 volana febroary ka hatramin'ny alahady ho avy izao dia eto amin'ny parvis ny Hôtel de Ville eto Antananarivo mandray ireo fanampiana ho an'ny trabona any Atamatavy. Ao anaty Mangarara no nataterahana an'izany ary manao fanentanana izahay eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ireo conseillers municipal 5 manao fanentanana ho antsika mponina Antananarivo tongava tondra izay fanomezana azontsika omena fanampiana an'ireo havatsika izay trabona any Toamasina. Manomboka androany zany ka hatramin'ny alahady ho avy izao no misy an'ireto stand reto eto anoloanan'ny Hôtel de Ville eto Antananarivo andraisana ny fanomezana na io sakafo tsy mora simba na akanjo fitafy na zay mety kojakoja ilaina any an-tokantrano. Misy mametraka fanontaniana hoe maninona no traboina any Toamasina no anaovana an'izao fanentanana izao satria ny tanànan'ny Toamasina sy mpon'ny Toamasina tena vomafy tao anatin'ny cyclone iny. Marina fa misy trabona koa eto Antananarivo fa mba misy fanampiana azon'izy ireny ihany eto sy efa mba misy fandaminana fa noho ny fandalovan'ny cyclone iny dia mirahina isika ary mifanampy. Ny fanomezana rehetra izay azo eto moa dia omena mivantana ho an'ny amin'ny ben'ny tanànan'ny Toamasina ahafahany mizara an'izany amin'ireo mponina tena sahirana sy mila an'izany amin'ny herinandro ambony. Mety efa lasa lavidavitra ihany moa izy izao mety any Aboia faritra Mahajanga sy ny sisa. Iterina mampifandray antsika tsy milafiny teknika manao ny tantsoraka kosa manao fandrarana kapobeny hitahina kely amin'izao fiandohana izao aloha zany dia miombana mihitsy maneho firaisan-kina ho an'ny mpiray-tandrazana izay ao anatin'ny vohina vokatr'ilay rivodoza mbola amin'ny ampahany ihany moa zany satria mbola tsy tafavoaka ny ranomasina ilay rivodoza gizanizany amin'izao fotoan'izao fa mbola an-tanety izy na dia hoe efa miena ihany ary ny heriny fa dia mbola eo aloha ny tso-drivotra sy ny rotsakorana zay entiny amin'iny fatry Bongolava iny zany zao no misy an'ity rivodoza ity tokana falamalana ivony moa rehefa resana zany dia le ivony izy fa ny rivotra sy ny rotsakorana entiny dia mbola saika mahenika ny faritra maro zany. Toamasina dia efa mifoha anatin'le hoe tsy natoro mihitsy moa zany fa tsy vitany hoe mifoha ao anatin'ny fijerenany fahavoazana sy ny takaitra nateraky ity rivodoza ity. Rehefa manontany ny olona ny atoerana zany dia hoe mafy ny Gérald mafy ihany koa ny rivodoza Honorine fa mafy ty gezany ity ary isan'ny atao hoe marika anankiray zany anehoan'ny olona ny atoerana izay efa mponina naharitra tao hoe rehefa ireo kôkô na ny voanio izay maniry manoloana ny lapan'ny tanànan'ny Toamasina ho an'izay efa tany atoerana moa dia mahita izy ireo ho an'ny mbola tsy tany fa mahita sary dia mahita an'ireo voanio maromaro manamorona n'iny rehefa iny zany hoe tapaka ny rina fa miongotra hatrany fotony tena mafy zany le rivotra ary izay no midika fa tena hoe cyclone tropical intense nosokajy nisy an'ity rivodoza gezany ity ary zany no nahatonga le hoe mobilisation ireo tompony andraiki-panjakana izy tokony ary hatramin'ny filohan'ny fanavozana ny republika ary dia tonga melota any Toamasina
hijery ny fandrindrana amin'ny fietrehana zany loza izany. Ny fahatongavan'izy ireo tany tsy hoe anakana le rivodoza tsy hiditra akory fa hoe mba ahafahana mandrina sy manafaingana amin'ilay ataontsika hoe ho intervention atao firaisan-kina ihany koa fanehoana fiombonana amin'ny malagasy hoe satria izy efa fantatra mielony ny hoe amafiny sy ny hoe hidirany sy ny sisaka zay endrika anankiray anehoan'ny fitonam-panjakana ihany koa hoe tsirery ny malagasy fa miaraka sy miaina n'ilay zavatra mitranga satria ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao dia efa ahafantarana zany hoe ny ora sy ny fotoana ny tanjaka sy ny lalaka izoro indrindra fa resaka rivodoza izany satria misy ihany moa zany mazava loatra io moa tsy ferana ny faneho-kevitra indrindra fa nataontsika hoe ireo lepitsingoloka zany amin'ny fisehosehoana na ohatran'izany amin'izay atao amin'ny zany hoe dia anaovana déplacement makany Thomas na anaovana an'le hoe anetsehana ny logistika toy ny hoe fiaramanidina sy ny sisa fa ny zava-misy ahita maso reny zany dia anaporofona amin'ny hoe mafy le cyclone na ary ho mafy ny fidonany satria dia nisy ny fanetanana ary ny amin'ny resaka fanetanana moa zany dia efa didy amina andraikitra mandavatony ataony eo anivon'ny BNGRC ary na ny aloha na nandritra dia nahitrika eto Antananarivo mipony eto Analamanga dia mahazo ny ataontsika hoe soratra marisosina zany na SMS alefa ny ao amin'ny BNGRC mampafantatra hoe inona zava-misy inona ny zavatra tokony atao amin'ny olo-pirenena tsirairay zany mba hoe ny tsara fiomanana dia mba tsy mitapon'ny loza zany zany ny eo an'ilay fivoarany aloha zany lay rivodoza tamin'ny fitora maraina teo mba efa niena ny heriny efa ao anatin'ny hoe sokajy TTM na tempête tropicale modérée zany hoe eo amin'ny 20 kilometatra eo ny rivotra entany tafiotra 10 kilometatra isan'ora eo misisaka miakandrefany izy zany tany amin'ny district an'Ankazobe iny tamin'ny fito maraina ie dia mikisaka makany mitombarana io zany eo anelanelan'ny Morondava sy mainty rano eo zany no ivoahany an-dranomasina any amin'ny takarivanina ny oalina io moa arakaraky ny fivoarana satria mivoova arakaraky ny hoe mifandonany amin'ny tangorotendrombohitra sy ny ohatrohatran'izany mampiova ny lalany sy ny ataontsika hoe ny tanjany amin'ireny cyclone ireny manao ohatra hoe ny dégâts ambony dia ambony zany raha favoazana ny eto masina na fotodrafitrasan'ny olotsotro io na ny fanjakany io dia voadona na amin'ny resaka hoe mpandraraha io zany toy ny hôtely sy ny ataontsika hoe toeram-piasana samihafa zany dia na fiangonana tsy latsaka ny roa ny fiangonana hoe miendaka ny tafo ary napalahelo moa zany dia nisy ainana foy ary nisy ny naratra ny ainana foy dia tondry hoe nienjeran'ny trano nisy nienjeran'ny tamboho ohatran'izany dia mitondra ny teny fampiononana ho azy ireny mety tsy mandrehantsika moa zany satria misy fahatapahana koa ny herinaratra ny atao masina amin'le betsaka ny ataontsika hoe andran-jiro zay lavo zany vokatr'ilay amafin'ny rivotra sy ny tarby tapaka ary efa nakafipetra milo ihany koa moa jirama ary fanao zany fa tsy hoe zava-baovao kory ny hoe manapaka ny herinaratra mba hisoroana ny loza mety ateraka zany amin'ireo ataontsika hoe tarby mety mienjera amin'ny tany nefa mando ny tany ny olona tsilozan'izay entin'ny aterana mety mamonjy ny mety hoe trano betsaka ihany koa indrindra fa reo trano ny any Tomasina betsaka le mbola manana le trano tôle reny aloha zany dia tena potika mihitsy tena hoe raze ary dia mitsiditsidina erany anina mihitsy le nitafitrano tao anatin'le izy ary nantsy ny tany ataontsika hoe natsy ny atao hoe trano tôle ary fa reo trano vato zany ny trano dure fa tena mamaky fitaratra ny herin'ny rivotra ny herin'ny rano reny zany no hijerena ihany satria izy misy an'ireny koa nge any amin'ny toerana hafa any États-Unis misy an'izany ouragan any amin'ny toerana hafa misy typhon sokajina ataontsika hoe rivotra mahery vaika aty amintsika amin'izao cyclone no tena resahana fa any amin'ny toerana hafa zany tena hoe ouragan zany dia tena mandravarava koa zany any États-Unis matetika ny tena ahitana azy ary everina hoe amin'ny tany manosotra an'ireny misy fanorena fotodrafitrasa tena hoe mahatohitra an'izany resaka hoe herin'ny rivotra zany kanefa tena hatramin'ny fiarakodia raha hoentina misidina ny rehetrarehetra any dia miatrika ny fahavoazana manao ny fanarenana ho iteo moa zany satria tsy maintsy misy ny atao hoe évaluation zany manaovana ny tombana ny fahavoazana ho zaka ny firenena malagasy rery ve ny miantsoroka ny ataontsika hoe ho fanarenana an'izany miantrika an'izany efa misy ny atao aloha misy ny vonjarano vaky amin'le hoe fanampiana ny tantsoroka zao ny BNGRC dia misy ihany koa mazava loatra matetika ary fanao moa zany rehefa misy n'le fahavoazana lehibe toy itony dia le manao hoe antso amin'ireo ataontsika hoe firenena rahalahy
na amin'ny sehatra samihafa mba hanao tantsoroka amin'ny vonjaraha-vaky amin'ny fanohanana amin'ileo tsika hoe fahavoazana goavana. Misy dingana ny fanaovana an'iny satria misy appel misy appel moa zany fanaovana ary matetika dia onivon'ny ministère andraraham-bahiny no miainga izany rehetrarehetra zany ao aorian'ilay ataontsika hoe fanaovana ny tombana ny filana rehetrarehetra amin'izay ao anatin'ilay izy fa misy ny zavatra maika aloha zany dia efa eo ny BNGRC maika ihany koa dia satria zao mbola tsy de hanona vaovao aloha zao mikasika ny lalam-pirenena faharoa hoe manahoana ny situation zao mandeha ny circulation sa tapaka dia ohatran'izany koa satria eo koa ny lalamby zay miantoka koa ny fivezivezen'ireo totsika hoe na ny solika na ny etam-barotra zay mandeha amin'ny alalan'ny train zany amin'ny kalesin-dalamby dia mbola ipikaroana vaovao tsika amin'izao fotoana zao tanteraka anjara zay isany anjaran'ny japeo-ohatran'ny tony dia mizarany vaovao ary izany mba ho vaovao ofisialy aloha zany tena mandeha mba tsy isin'ny atao hoe fikorontanan-tsaina na fisavorovorona na sanatria hoe mampisy psychose na ohatrohatran'izany mety hiteraka fanararotana eny amin'ny zavatra maro samihafa any satria rehefa mitranga ohatran'izao mantsy dia misy le hoe mila fatariny manahoana ny fandehan'ny tahirin-tsolika manahoana raha mbola andro ray roa herinandro aloha amin'ny ankapobeny tokony fahalamanana dia tsy hisy fiatraikany zany sao dia zany ndray tokony nisy ny hoe panika zany ao anatin'izay na hoe sanatria mety tsy nisolika ihany hoe netana ilaina andavanandro mba fanitanana nataontsika tsy asiana an'ilay hoe fanararotana sisa fa amin'ny ankapobeny mandeha ny zavatra fa eo koa moa zany le hoe ny légume sy ny anana iny moa zany tsy mahazaka orana ireny eny efa rahamalana ny amin'ireny hoe ny anana sy ny légume rehefa tonga ny orana ohatra'izao dia tena miakatra vetivety mihitsy ny vidiny tsy hoe tena ratsy ny lalana simba eny io koa tsy nisy hoe avandana ohatran'izany fa ny misy karazana légume zay tsy mahazaka ranon'orana be loatra ka mahatonga azy ety mitelefika eny tamboly dia mety tsisy raisina zany le izy dia manonotra ny fahavoazana ihany koa ny tantsaho anatin'ilay izy dia raha mahita ny vidiny eny etsena tsetsatseta tsy aritra ny fa mba tiana resahana ihany koa anatin'ny lafiny anankiray afa misy fotoana moa resahantsika tsy vo zao akoriny hoe misy cyclone amin'izany ary Madagasikara isan-taona dia misedra an'izany dia eo le hoe manahoana ny fanetanana amin'ny endrika fanorenana ny fotodrafitrasa mba farafaratsy ny fotodrafitrasa mpanjakana satria oriny any Tamatavy ohatra amin'ny université ao barika dimy vo hatrany Ambatondrazaka any hatramin'ny fotodrafitrasa ara-mpanjakana toy ny CEG ao Betsofotra dia tena zay dia eo zany le hoe misy fanetanana ihany mba tsara raisina ohatra fotsiny hoe efa fantatra fa ho avy satria misy fampilazana miloha hoe miloko mavo miloko mena reny zany zao mbola mibedibe ny ezaka atao inona ny dikany dia zay moa lisy mahatsara an'le mba misy ihany le SMS na misy bon amin'izao misy efa misy hoe tambazotra serasera manazavatsy kelikely fa misy olona zany ohatrany tsy dia mihevitra an'ireny ho zava-dehibe ny loko mena dia hoe loza mitatao zany amin'le faritra zay mahazo an'izany dia ina le tiana tongavana ary tokony mba hiarovana an'ireo fitaovana samihafa mba efa fantatra zany fa hoe ho analamanga aloatra istasy ohatran'izany dia tafiditra ao anatin'ny faritra mena mba tokony efa nisy fipetrany raisina ihany ny amin'ny hoe arovana ireo fitaovana mba tsy ho simba ny rano ohatra mba finosina lamba tsy lena na hoe selofana na hoe tsy haiko inona filazalizy na reo goelaka reo fitaovana satria ohatra mba mampalahelo any mahita leto amin'ny CEG Betsofany Ambatondrazaka zany zao tokony afa tonga dia décoiffé zany hoe nalasa ny rivotra ny tafo dia kotsy atao daholo ny boka ny lakre zany nga moa mahazaka rano fa tonga dia mitsonitsy zany dia tokony zavatra ohatran'izany zany mba hoe mba misy réflexe ihany mba tsara atao satria ohatra tsy afaka metehatra be ianao hoe io ve dia aniny io tafotrano io ve dia ho zakany rivotra zavatra tsy eritreretana mihitsy satria tsisy afaka mahafe mihitsy hoe manao ahoana le ho voaikan'ilay rivotra amin'iseo dia tsetsetsa tsy aritra fotsiny zany le am'le hoe mba tokony misy ihany mba réflexe raisin'ny tompony anakitra sasatsasiny indrindra fa eny amin'ny taontsika hoe bureau-mpanjakana na fotodrafitrasa toy ny sekolim-panjakana hoe mba hiarovana ny fitaovana mba hampiena an'ilay zay le hoe ny tsara fiomanana dia tsy maninona ny loza moa zany le fitenena fanentanana ataon'ny oviny ka zay indrindra hoe mba tokony efa mba ny finosina lamba tsy lena na cellophane reny hoe boky ao anaty any amin'ny biblioteky ny cahier ny mpianatra zay le mijanona ny an-tsekoly na sinisisa toy zany koa ny any amin'ny toeram-pinenana
hoe ny zavatra hitena hoe dossier saripady ny kopy ny boky-piakona sora-piakonana ny ratasany tany reny zany rehefa amina toerana anao ka anatina faritra mena ka hoe mety tsy de atokisana loatra ny amafiny trano ohatran'izany anaty eritreritra zany de tokony efa mieritreritra foana hoe tena mety rafy ty de tokony efa manana lizy igny tsy hoe ny efenana hoe maombany latabatra ihany raha ohatran'izany fa hoe ny zavatra ohatran'ireny raha tratran'ny rano a de mety sahirana amindray ianao amin'ny hoe aiza anao hitindritra fa boky tany ohatra na hoe inona filazany kadasitra na ohatra zany tokony raha fahalamana tokony efa mba finosina lamba tsy lena zany reny a mba ady apetraka amina toerana manokana mety hoe ady andany vola am'izany ka tsy hay aloha hoe ny miaro azy hoe mikelikely kokoa ny fandaniana sany hoe potika lizy rehefa avy eo de hivezivezy any amina bureau samihafa ianao anavao an'izany kadasitra raha ohatra kadasitra na copie ny atao hoe ny reny copie zany a na ny original na le atao hoe le copie voalohany zay sarotra be tsy maintsy am'izay toerana naterahanao anao no afaka manao an'iny ndray raha ohatra ka misy fotoana izay ilana zany satria na fotsiny amin'ny zavatra resany faharoa io koa mitovina n'olotsotra ary hoe avy ny orana de tena sy manay ny telefonina ny taina kely fa kotsany rano efa mailomailo koa ianao rehefa fotoana miporotsaky ny orana le hoe mba vida le sachet kely na zato moa zindry taina kely zavatra iny de finosina ao anaty sachet le finday zany zavatra sopapa kely tsy maintsy mba mena zany réflexe kely tokony mandeha ho azy zany ao anatin'le satria araka le hoe aloha misoroka to zay mitsapy faharoa ny zavatra tsikatra koa hitoko raha fahalamana na mpifandraitsika amina zavatra anankiroa izy ty le resaka kolokolo io moa zany resahana be tatoato miresaka zandolo tamin'ny colonel Patrick hoe tsy kolokolo tsy miara-miasa amin'ny fa ity koa ny zavatra anankiray satria efa mivoaka moa zany zao mitatitra ho an'ny situation 2025 zany ny laharany Madagasikara sy ny ataontsika hoe ny toerana hoe nanahoana ny ady amin'ny kolokolo teto niemotra be tsika le miemotra am'le laharana midiky zany fa hoe mirongatra be ny kolikoly teto Madagasikara tamin'iny taona 2020 sy 2020 iny de hitataratra zany toko raha fahalamanana am'ireo hoe be deaibe ary ny resahana atao anatin'ny fitondrany Andry Rajoelina de nalaza mihitsy voambolana anankiray isana namarika ny fitondrany iny de le hoe manara-penitra ao anatin'le manara-penitra io moa zany de fotodrafitrasa ny tena nyresahany fa tena mampiteny moana lizy ry toko raha fahalamana ampifandraitsika amin'ny resaka kolokolo teo izy mampiteny moana lizy hoe tena orinasa manara-penitra ve de tsy mandalo saison anankiray akory de simba de tena lasa mihitsy ny saina amin'ireo fa hony efa tsy resahana tsony zany le hoe tranobe any kolotsaina tany Morondava inona mbola tsy nitokanana akory de vita lizy hatramin'ny farany mbola eo atao zany ny réception définitive niotsaka hatrany fotony lay so ihany mbola tsy nampiasaina ka hoe ao anatin'le fotoana nampiasaina an'izy ny sanatria niotsaka lizy fa ohatrany tsy hoe andro tsikolona na hoe andro maina be de tena niotsaka hatrany fotony firifiry reo ataontsika hoe fotodrafitrasa lazaina fa manara-penitra mitritra ny enjera ohatran'ny resahana